Tonga eto amintsika kosa mampifana ireo malagasy ao amin'ny tontolon'ny baolina kitra ny anivon'ny FIFA. Ny farana tamin'ny herinandro iny fampifanana izay nentin'ny solotenan'ny FIFA Marie Joyce moa fifanana izay nifantoka tanteraka tamin'ny fampiroboroboana ny tontolon'ny baolina kitra sekoly 20 nosoloana mpampianatra tena moa manerana ny faritra 7 teto Madagasikara no niatrika izany fampifanana izany dia hoarahantsika ny fizotro izay fifanana izay tetsikarion. Amin'ireo firenena amin'ny teny frantsay, Madagasikara no voalohany nahazo tombony tamin'ny fampiofanana izay omen'ny FIFA eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra. Mpampianatra 700 avy amin'ny sekoly 20 no niatrika izany tetsikarion nanomboka ny 1 volana aogositra teo ary ny farana ny 12 volana aogositra. Saika mpampianatra avy eto Antananarivo no be indrindra tamin'ireo mpiofana satria nahatratra 20 izany ary ivondronan'ny avy eto Analamanga, Itasy, Bongolava, Vakinakaratra, Razato kosa ny avy any Mahajanga ary 10 ny avy tany Morondava sy Maintirano. Anisan'ny tanjona lehibe napetraky ny FIFA tamin'izao hetsika izao ny fampandrosoana ny baolina kitra amin'ny alalan'ny fampiarana azy ho lasa fialamboly tanteraka, indrindra ho an'ny tanora hisorohana amin'ny tsy fahasalamana. Miteny ho azy ihany koa ny anaran'ny hetsika dia ny hoe FIFA 11 pour la santé. Arak'izany, dinika maro no ny fampizaran'ny Marie Joyce solotenan'ny FIFA izay nampiofana ny mpiofana tao Karion. Le izy aloha zany somaro zaraikoroa kely. Voalohany zany raha côté football fotsiny le izy tena hitanao mihitsy hoe tena zava-dehibe ny fampianarana taty satria tena hita mihitsy zany hoe tena le fototra rehetra zany resaka mombana football tena tafita tamin'ity formation ity. Faharoa manarakarak'izay indray raha côté aty amin'le resaka santé tena hita tsara koa le izy hoe ay ve misy zavatra ohatr'izao azo ampianarana amin'ny ankizy ary hoentiny any amin'ny fiainana andavanandro zany hoe tena feno tanteraka zany raha ny formation nanamafy ihany koa nefa tetsekilan'izany ny iray tamin'ireo mpampiofana malagasy fa tsy nivatana ihany no hiatraika an'izao atrikasa izao fa niara-tsaina ihany koa. Tanay le expérience tamin'ny taona lasa fa izahay izao nandeha namonjy sekoly na dia tsy fampianatra any an-tsekoly ary fa tena 100% ny résultat azo satria avetsy amin'ny manao atao fianarana lesona ampiarahana amin'ny lalao ary zay ngamba nahatonga ny FIFA ny fédération tena mifototra amin'ilay izy fédération malagasy de football tiako ambara satria le base ny tokony travaillena le izy any an-tsekoly mbola ry ambany ery dia ireo sady mahay ara-tsaina mepitako arabatana. Tsy aivina avy tamin'ny taona 2012 no niforona ny FIFA 11 pour la santé ary niainga tany Afrika Atsimo izany tany am-piandohana. Firenena maro no efa niteteziny taorian'izay toa ny Maurice, Kenya, Namibia ary Mali dia izao izy tonga teto Madagasikara izao indray.